tantsaha dia mila hanampamokarana sy masom-boly tsara ary tobo-pamatsiana akaiky ny toeram-ponenany mba hahatomombana ny fambolena. Vitsy anefa izany hoe tantsaha mahita masom-boly tsara sy amin'ny vidiny mirary tsy lavitra ny toeram-ponenany satria mbola tsy dia miparika aty ambanivohitra ny toeram-pamatsiana. Noho izany dia nametrahany tety asa Prosol eo anivon'ny GIZ toeram-pamatsiana hanampamokarana na boutique d'intrant roa amby efapolo aty amin'ny faritra Poendy. Ireo tobo-pamatsiana ireo dia mitsinjara amina commune 310 ampiny fanohanana sy ny fiaramiasa avy amin'ny afidi ary miaramiasa akaiky amin'ny fikambanana tantsaha na organisation paysanne. Ny boutique d'entrant zany dia toeram-pivarotana mpamokarana voafantina izay ambany fehezan'ny Prosol izy io ny zavatra rehetra ato zany dia voafantina daholo. Ramatoa Kely Uvali dia miandraikitra ny tobo-pamatsiana eto Ambovona Manesy efa ho roa taona izao. Anisan'ireo tobo-pamatsiana eo ambany fiahiny OP na fikambanana tantsaha miara-mandroso ity sahan'ny Ramatoa Kely Uvali ity. Hitsidika ny tobo isika sady hijery ny fomba fiasa. Ny tanjony nanisian'ilay boutique d'entrant zany dia hanameran'ilay fivezivezen'ny tantsaha aty aminay satria lavitra toeram-pivarotana taty taminay taloha dia hanamora an'ilay famatsiandreo anazy zany sady hana masom-boly voafantina tsara zareo. Tombontsoa ny vahoaka amin'izao zany tsy sahirana intsony zareo mandehana Majunga, mandehana Mavoay fa dia fa eto aminay mamaty sady voafantina an'ilay izy tsara no vidiny takatra ny fahefam-bahoaka ihany koa. Ny famatsiana masom-boly vary izay vokarin'ireo tantsaha mpamokatra masom-boly ary masom-boly azo antoka voamariny soka no ny masoany tobo famatsiana hanampamokarana eto Ambovona Manesy tamin'ny voalohany, indrindra fa ny karazam-barentanety sy ny vary amin'ny tany sarodrano na RMME. Karazam-bary misy ato zao misy karazana 5 ato. Misy vary tanety, misy Neoka 11 miaraka Fofifa 182, dia misy vary sarodrano, misy Sebota 281, Sebota 403, Fivary 32. Tena mifanaraka amin'ny toetana aty ilay masom-boly. Ohatra amin'izany zao ilay vary tanety aminay aty somary sasatra orana ihany efa miditra amin'ny mois de février kara io. Tamin'ny taloha zany taty dia presque vary sarodrano ihany mazatra olona. Ampirisihana ny tantsaha ivitiana mpamokarana amin'ny tobo-pamatsiana dia misy ny fiarah-miasa amin'ny ONG AIM izay mitety tanàna ambanivohitra manentana sady manofana ny tantsaha ary mivarotra tapakila hoentina amin'ny vidy masom-boly. Ity zao mbola samy misy aminay ray ihany izy. Na vary tanety na vary sarodrano dia mitovy amin'ny vidiny 500 ihany na azahoana anazy. Ny 1 kilo. Dia ano amin'ny AIM nangalaina azy. Rehefa reo no manao animation dia mizara ny bodasan dia izay mividy mitondra aty manaritra anaty. Raha tsy mitondra bodasan ny olona anankiray dia miakatra indray ny vidiny. 530,000 ny 1 kilo raha tsy manana bodasan. Novembre décembre vary tanety ny tena mandeha amin'iny. Commencé amin'ny janvier à mars zany dia ny vary sarodrano no mandeha. Tamin'ny taona lasa zany ny vary tanety ny tena betsaka kokoa nandeha. Ty boutique ito zany isan'ny fiarah-miasan'ny Européen miaraka amin'ny Prosol dia anjarako zany ny manara-maso ny fisotran'ny boutique, manome fampiofanana ireo mpitantana ny boutique zany amin'ny lafiny teknika raha eo ihany koa amin'ny lafiny fitantanana ny varotra mihitsy amin'ny alalan'ny fampifanana resaka fitaovana ary manentana ihany koa mba hanatona ny boutique izay manakaiky azy indrindra mba hanjifa ny masom-boly tsara karazana satria fantatsika tsara fa ny masom-boly no anisan'ny fototra anankiray mahatsara ny vokatra. Ezahana hanakaiky ny tantsaha ny tobo-pamatsiana. Ny andro alakamisy sy zoma ary sabotsy no fotoana mahabetsaka ny mpitsidika sy ny mpividy anam-pamokarana eto Ambovona Manesy ary isan-taona dia mitombo hatrany ny masom-boly lafo. Raha raisiko amin'ny ohatra ny Ambovona Manesy ity fotsiny teo amin'ny 2 taona no nozaraina tamin'ny taona lasa, 2 taona vary
vary zany vary isaky ny karazany teo moa zany ny vary amin'ny tany sarodrano eo ihany koa ny vary tanety dia 700 kilao no lafo zany nandritry ny taopamkarana. Tamin'ity ty atsika zao mbola tsy mifarina ny taopambolena fa mbola misy mamboly efa nalafo amin'ny 700 kilao zao ato amin'ny botika ny Ambovindramanesy. Midika zany fa efa marisika ary efa tena ilain'ny olona ilay masomboly voafantina sy tsara karazana efa maro ndresy lahatra. Tsara ho marina nefa fa lafo ny saram-pamokarana masomboly voafantina. Noho izany dia tsy zaraina maimaim-poana ny masomboly fa misy sarany mba hampateza ny asa famatsiana. Manahoana ny fitsinjaranareo amin'ilay hoe zaito? Ny fandijanan'ny volanay zany 60% makana amin'ny be amatsinan'ny botike, hividianana an'le légumineuses, fanafody, rasoir. Dia ny 40% le izy any hoana mitatan'le botike. Taloha na dia te hividy masomboly tsara aza ny tantsaha dia tsy mahita hoe aiza no ale. Ankehitriny ireo tompom-pamatsiana hanam-pamokarana dia mivarotra masomboly sy fitaovana ary manome torohevitra mahasoa. Mangataka anareo mba hitsidika anaty fa sady mampianatra tsy vita mivarotra fotsiny natokato fa mampianatra anareo makasika momba ny fambolena koa tena.